mbola tsara akory sa akory ranandria, akory lahaly, akory lie. Salama tompoko. Ny vaovao nisongadina tao anatiny 420 ora teto Madagasikara avy hatrany ary no arosoantsika. Nanao fanambarana inday ny jeneraly Andrianjaka Njato Arsoa izay komandany zandarmaria pirenena teo aloha mikasika ilay fanambarana nataony tamin'ny herinandro lasa iny. Fanambarana izay nilazany hoe te hikikika mafy za. Io moa dia teny entiny anitsiana ireo zandary tsy nanara-dalàna rehetra, na ambony galona io na ambany. Toy ilay raha kokaina tamin'ny Nosy iny ka navoaroroy manambony nahatra ambony tao amin'ny zandarmaria. Tao koa ireo zandary tsotra manararao-pahefana any amin'ny tany lavitra andriana any sy ireo izay alefa misakana ny hetsy-bahoaka etseroa toy ny delestazy. Alabato amin'ny fifidianana tsy fanekena ireo ben'ny tanàna tsy voafidim-bahoaka ka mampiasa hery sy fitaovam-piadiana amin'ireo vahoaka tsisy afa-tsy tanam-po. Ireny zandary ireny no mahatonga azy te hikikika mafy. Andro dia nisy nanararoatra nandika vilana ka lasa resaka lavabe sy resaka politika no niafarany. Vokany androany 9 avrily dia voatery nanao fanambarana fanondroany indray ny tenany ka dia niala tsiny Ampabemaso. Amin'ireo mpanara-baovao politika dia miendrika fifonana mihitsy aza ilay fanambarana faharoa ity. Ny fanontaniana mipetraka dia ity: moa ve nisy ny tsindry sy ny fandrahonana natao azy avy any an-dapa ka natao ohatran'ny ainy sy ny vady aman-danany ity manamboninahitrany ity? Ambony tokoa mantsy ny aina no eto Madagasikara izay olona misoka-bava ka manohatra izao fitondrana izao dia efa gadaina tsisy mpisolo vava avoka fa any Verzo. Tsy anana fanantenana ivoaka any raha tsy hoe iova nga ny mpitondra. Tsy tamin'ny malalaka intsony eto, tsy demokratika. Lasa firenena natao anompoana olona tokana sy ireo mpisolelaka manodidina azy. Mampalahelo ary mampihetsy-po ny mizaha sy miaino ity olon-dehibe manamboninahitrana na vita be teto an-tanindrazana malalantsika ity sy ny fanompony hitanindrazantsika ity teo ambany fanevany zandarmaria pirenena. Mananja anao zahay malagasy, mahalala ny soa vitanao tamin'ity tanindrazana ity. Tsy tokony nanao fialan-tsiny mihitsy ianao na izany aza. Fantatsay tsara ny toerana misy anao ka mahatonga anao ny ala-tsiny io. Respect notre général. Ny lahateny izay nataoko tamin'ny 2 avrily natokany fankalazana ny andro ny zandarmaria pirenena teo amin'ny Toba tsy mandrava dia ambarako mazava fa izaho nanao ny kabariny dia nentiny ny hafanampo amin'ny fitiavana ny zandarmaria pirenena noho ny fitazonako ny fibaikona teo aloha ka nahatonga ahy nanao fanentana mba hanajany ireo zandary ny fitsipifehezana amin'ny fanatanterahana ny asany, satria dia mafy loatra ny fanakianana sy ny fanenjehana ny zandarmaria tatoato na dia fantatra azy fa betsaka miezaka izay atao ho fampandriana fahalemana ny tany. Hitako ankehitriny fa misy ireo olona izay manararoatra sy mandika vilana ny zavatra izay nolazaiko. Eo ohatra ny mpanohitra, eo ny olon-tsotra ihany koa izay mivohy fankalalana sy famonjongojonana mihitsy ny firaisankina misy eo anivon'ny zandarmaria pirenena. Noho izany maneho ny fialan-tsiny aho eo anatrehana Andriamatoa filohan'ny Repoblika izay lehibe faratampony Foloalinday, eo anatrehana Andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernement, eo anatrehana Andriamatoa ministre délégué misahana ny zandarmaria pirenena ary eo anatrehana Andriamatoa komanda ny zandarmaria pirenena noho ny fanolotohinana izay mety ho nateraka izany lahateny izany. Noho izany dia maneho ihany koa fa teboka faharoa noho ny fitiavana sy ny ambo-po ny mahazandary no nanaovako iny kabariny ary izaho dia mijanona ho zandary na dia efa nampiasokolono azy araka ny fiteniko hoe gendarme hier, gendarme aujourd'hui, gendarme toute ma vie. Farany dia manameloka ary mitsipoka ireo fihetsika isan-karazany ataona tokon'olona na mpanohitra izany na olon-tsotra izay manararoatra ny lahateny mba ambolena korontana. Misy fankahalana ao anatin'ny zandarmaria pirenena.
miantso azy ireo ampitsahatra izany fihetsika mamofady zany, ary mba tsy hampiasa ny sary na ny lahateny izay natao eny, misy mampiasa ny anarako misy aza mba ho hatsahatra izany rehetra izany sikia mitondra hevitra maloto ka tsy mendrika loatra. Tena koa dia manohana hatrany ary makasitraka miezaka rehetra izay ataon'ireo mpitantana isan'ambarana tonga ato anivon'ny zandary Marie-Pierre. Ela velona ny zandary Marie-Pierre tanindrazana tsy malala.